Akory aby, Zosilay miaraka aminao video fahafolo amin'ny video review mahakasika ny sensor system no raha zany zao anio dia hoentiko fohifohy ty video ty ary hoentiko ampisaina anao. Raha manao jeritodika atsika mahakasika ny taona lasa ty ary anio moa zay faran'izay taona roapolo sy roa arivo zay dia maro no zava-nitranga ary marobe zavatra azo tsoahana vokatry ny valan'aretina coronavirus iny zany. Teo ny very asa, teo ny nahazo asa vaovao, teo ny amin'ny ankapobeny aloha maro mivery asa noho ny nahazo asa vaovao zay dia saiko anao anaraka tsara video hatramin'ny farany ary raha vo izao ianao no tafaraka amiko dia Zosilay Randrena Sonena miaraka aminao mahatratra 5 sy 500 ianareo manaradia fa fenifeny isan'ny namana. Cliquez ilay suivi na follow dia maraka ireo posta maro samihafa ataoko eny amin'ny mirako eny ianao. Anio dia teny fohy kely indray mbava mahakasika ny jeritodika ny taona lasa, izay no ataontsika resaka kely hoe nanao ahoana ny bilan-nao zany, manao bilan kely ianao mety taminao ve ny taona lasa iny inona ny fanatsarana eritreretinao atao amin'ity taona voahiditra ty, ary ao anatin'izay dia sitoniko ny sainao mba hanaraka amin'ity système anankiray antsoina hoe sensor système ity zay business anankiray efa naharitraritra ny siny ary mipay foana izy hatramin'izay ny siny zay hatramin'izao. Raha mijeritsika ireo fampitinana ny paiement na ny ataontsika ny gain azo tamin'ny investissement nataonao dia nanomboka ny taona 2022 ary hatramintsika miteny zao dia zany hoe ankalazany fahatelo taona ny paye-vany zany ny site ho an'ny investissement public amin'ny febroary ho avy zao. Dia raha mijeritsika paye foana izy ary manodididina ny 15% eo en général ny gain azo aminazy. Misy taona izy latsaka zay latsaka lavitra, misy taona mihoatra lavitra an'izay fa en général zany manodididina ny 15% eo ny gain azo avy amin'ny investissement ataonao ao anatin'ilay système. Misy moa zany ny pourcentage de gain arakaraka ny lehibe ny investissement ataonao fa ireo zany no mandrafitra ny gain azo avy amin'ilay système. Sensor système dia plateforme investissement anankiray tsy expiry mihitsy ny capitalanao ary raha ohatra hoe oharina amin'ny vola mipetraka any amin'ny banky izy dia misy tombony be ny mampiasa ny sensor système noho ny fampiasana ny mametraka vola any amin'ny banky zany. Ny antony ty zany généralany anazy manodidina ao anatin'iray taona manodididina ny 350% ka hatramin'ny 450% ny retour de gain azonao amin'ny capitalanao mipetraka any amin'ny sensor système zany. Dia anjaranao zany no maka décision fa ny anjarako dia mampita aminao ilay fahalalana rehetra. Raha vonona ianao dia afaka miara-miasa tsika ary afaka guideko personnel mihitsy ianao fa mitaona antsika amin'ny alalan'ny zoom dia manao partage écran dia afaka manoro anao raha tena vonona ianao mila manao vonona ny vola minimum $105 eo. Zay zany ny minimum hoentinao manomboka an'ity sensor système ty. Raha manana ambonin'izay moa anao dia vao may tsara fa $105 eo amin'ny compte bitcoin na ethereum na TFR ty na ihany koa perfect money na dollar io na euro dia mety daholo. Fa ny trade ataon'zareo moa zany dia dollar zany. Dia afa manana ny wallet manokana izy ity S wallet ty
Ary raha ohatra ka hanao inscription ianao a, dia mandeha misy roy ampiarahako amin'ity vidéo ty a, de mitondra anao eto zay a, de rehefa tonga eto ianao a cliquena avy hatrany ty roy voalohany ety a, de mitondra anao indray a aty amin'ity blog anankiray ity. Tonga eto ianao a, de zavatra ataonao manaraka, arahanao ireo vidéo fohy kely a, ato raha créer ny compte ianao a, ity a ny vidéo fomba fanaovana ny réinvestissement, ireto ny fichier présentation en anglais sy en français a, ary ity mahakasikasika an'ilay sincère pay le wally teo iny a, ity faharoa ety, ary ity indray a guide hoentina manoro anao karazana toromarika fomba fijerena an'ity business ity zany a, raha ohatra ka ho leader ianao. Dia ato indray a ny calculateur, raha ohatra mampiasa an'ilay calculateur ianao a, cliquenao fotsiny eo a, dia misokatra amina page anankiray ohatr'izao a. Ary ohatra hoe manao investissement ianao a, ataontsika hoe $300, dia ao amin'ny page faharoa misy anazy a, ao amin'ny page faharoa ato no misy anazy, dia ireo zany ny famidinana ao anatin'ny 5 taona, 100% réinvestissement io zany a, le gadget, dia lasa $120,000 ao anatin'ny 5 taona. Hitanao a $789 manodidididina $800 io zany ny tonga farany taona, ary lasa $2000 zay ao amin'ny taona faharoa, $2000 mahery eo a, ary $7000 ny tonga amin'ny taona fahatelo a, ary lasa $28000 mahery taona fahaefatra, ary $120,000 mahery a ny taona fahadimy. Atsika famidinana zay a, arakaraka ny tombohan'ilay capital moa zany a no mampiakatra ilay pourcentage de gain a, na le pourcentage ny commission azonao a ao anatin'ilay izy. Dia manao réinvestissement ianao a 100% zany ety a, mbola tsy misintona mihitsy a, fa mila manana tanjona anankiray ianao, ohatra hoe tonga any anatin'ny fahatelo taona ianao vao manao na hoe roa taona ianao a, aorinan'ny roa taona zany vao manao retrait a, sady manao misintona kely zany. Dia afaka ataonao ny milalaolalao an'ity calculateur ty a, izy ty tsy calculateur avy amin'ny système fa nataon'ireo leader avy ao anatin'ilay système, fa tsy de mifanalavitra. Ary raha ohatra ka tena mampiasa an'ilay ty réinvestissement manuel ty ianao a, de malaky kokoa ary ny ao anatin'ny système noho ilay calculateur zany. Dia raha ohatra ka avony ianao a, dia cliqueo avy hatrany ilay bouton menamena etsy ambony a, de mitarika anao zay amin'ny page faharoa, ahitanao an'ireo guide maro samihafa étape par étape mahakasika an'ilay système. Rehefa fidiniko amin'ny soratra ety ilay izy a, raha ohatra ka miteny malagasy moa de ery amin'ny vidéo farany ambany a, de eo ambaniny koa misy soratra ohatran'ity ihany koa. Fa azonao atao manaraka ny vidéo amin'ny teny anglisy a, fikirevana ny compte a, ty ny vidéo an'izay a, de eto ianao miklika fotsiny de micréer an'ilay compte a, fampidirana vola ao anatin'ilay S-Wallet a, ty ny vidéo an'izay. Afaka arahanao io na amin'ny teny anglisy ary dia afaka arahanao a, satria nataoko standard zany le système mba ahafahana mampiditra olona na gasy na vazaha ao anatin'ilay izy. Dia eto ianao a fomba fanaovana ny investissement, zay vidéo fahatelo a, vidéo fohy kely daholo reo a, ary ity indray a fanaovana toro ny back office zany. Dia misy ihany koa bonus iarahana amin'ny parrain koa amin'ireto Facebook group zay misy anazy reto. Dia iny ihany moa zany no miverina ato ambany ato a, eo aloha ny Facebook group bonus voalohany a, dia mahakasika an'ilay groupe affiliate marketing Madagascar. Ity zay groupe zay a, zay groupe ahitanao fa mahatratra 15,000 mahery, 15,300 io, fa maromaro ny supprimeko tato satria tsy manaraka fipetra ny groupe ireo membre, dia voatery tsy maintsy supprimena tao. Dia ato no ahitanao an'ireo ataontsika hoe namana mavitrika be
ianao amin'ireo commentaire ataon'izy ireo mahakasika ny tontolo ny asan'ny internet zay, dia azonao atao miditra ato fa mila manaraka ny fepetrany groupe ianao. Jereo ao amin'ny annoncement ao misy vidéo manazava an'izay ny fepetrany groupe zay, dia jereo fa voazavako ao daholo mahakasika an'izay. Voatery tsy maintsy mivana privé zany ilay groupe satria teo izy public dia lasa be dia be ny nigériana sy ny namany mangataka hiditra ao anatin'ilay groupe dia voatery ny foanana natao privé zany ilay groupe. Zavatra vitsivitsy no tena important ao anatin'ilay fepetra groupe eo aloha tsy maintsy ny sarinao manaraka an'izay tsy azo atao ny manao publication an'ireny telegram business telegram na ireny MLM amin'ny vola malagasy ireny ihany koa. Dia ankoatran'izay dia ireo fepetra maro samihafa amin'ny transaction rehefa mividy an'ireny vola virtuel ireny ianao, izay no arahanao ao anatin'ilay fepetra zay. Dia raha ohatra ka vonona ianao dia aza adino izy misy an'ity roy mitarika anao amin'ity pagetrink.net ity dia mandeha ianao aorianan'izay tonga ato amin'ity blog ity, dia afaka mamakivaky ianao ankoatra ny reto Facebook groupe anankitelo reto idiry daholo izy telo ireo, dia misy ny telegram groupe ihany koa izay anarahanao ny vaovao maro samihafa avy amin'ny parantsika sy ny ireo leader maro samihafa ary ireo membre maro samihafa ao anatin'ilay système. Ty ilay groupe voalohany amin'ny groupe officiel ty sincère système chat russiane ty misy faliva russiane io dia ahitantsika ireo membre maro samihafa, ireo vaovao maro samihafa ao anatin'ilay système zany. Dia eo ihany koa ilay groupe miteny anglisy izay ity zay groupe zay mahatratra 520-500 membre ao anatiny, ary misy ihany koa ny groupe iarahana amin'ireo parrain koa ity zay groupe zay ahitantsika ireo membre ny amin'ny teny anglisy zany. Dia ity zao ny vaovao tamin'ny maraina teo, ity zany gain azo tamin'ny maly 0,52% manodididina an'io par jour ny gain azo en général, fa misy taona izy tafakatra 3%, misy taona izy tafakatra 2%, fa indraindray zay. Hitanao zay ao amin'ny site rehefa membre inscrit ianao dia afaka arahanao en temps réel, dia afaka téléchargenao mihitsy ireo trade mijery an'ireo résultat en PDF ianao amin'ny 250 page io izy ity zay rehefa jerenao. Tsisy info miafina zany atao anatin'ny site fa ao daholo izy. Dia asa tara mila manana plan ianao ary plan de secours. Ny sincère système zany dia tsy vola natao ilainao vetivety zany ny vola ampiasainao ato anatiny, fa izy kosa tsinjovanao ny any amin'ny iray taona na roa taona manaraka any mba hanana business stable ianao satria ity dia business azo antoka raha mijery fa mipay foana izy ary mahazo foana zareo en général ao amin'ny gain azo avy amin'ny système zay. Dia ny vaovao farany teo mahatratra raha mijery ao amin'ny profil koa mahatratra 19 millions mahery kely ilay fonds public ampiasaina ao anatin'ilay système. Misy ny fonds privé izay miasa ao ihany koa fa investisseur vitsivitsy izay nanomboka ny système tany aloha tany ao anatin'izay zany. Dia teo aoriana izy zany ary tao anatin'ny espace ny 5 jours teo fotsiny, satria raha mijery nanao poste tamin'ny 25 décembre dia 30 décembre dia efa misy tafakatra 19 millions ilay izy. Eny ary hoentintsika mamarapara ny vidéo dia entaniko ianao mba hanao plan lavitrezaka mahakasika an'izay sincère système zay ary mahakasika ataontsika hoe ny
fitsinjovana ny fiainana any amin'ny faraparan'ny taona any na ihany koa amin'ny taona ho avy manaraka ny dia. Efa mahatratra eo amin'ny 14 eo nareo inscrit ary asaiko ianareo mba hiditra mivantana ifandray mivantana amiko rehefa tena vonona ny ianao an'ilay sincère système zany dia reto ny info rehetrarehetra afaka vakivakinao mampiasa Google Translator raha ohatra te hamakivaky anazy amin'ny teny français ianao. Cliquez eo ireo roy dia mivoaka manome anao ireo information maro samihafa hatramin'ny enregistrement ny système any Londres sy ireo tsara ho fantatrao momba ny tompony ary ato ianao no miditra rehefa te hifandray amin'ireo olona namana azo antoka ahafahana mividy an'ilay vola Vitel na Bitcoin na Ethereum na les TFR teo na Perfect Money dia afaka mijery any ianao na ity ataonao na ity dia mety daholo ary ity vidéo amin'ny teny anglisy mandrakotra ireo tompony ny sincère système telona izy amin'ny ankapobeny tena tompony ary misy raikalahy multimilliardaire izay Vadim Masrov ty izy no tena ataontsika représentant marketing ny sincère système zany. Dia cliquenao eto raha manokatra compte ianao dia mitovy amin'le teo ihany no azo ary vakivakio ireo soratra ireo ato ianao raha hanao inscription ny canal YouTube koa dia aza adino ny misinscrire amin'ny canal YouTube koa dia isaka ny manao vidéo dia mahazo notification ianao ary ato ianao mifandray amin'ny profil Facebook teo ity zay ary eto dia mitovy amin'ny bouton ery ambony izay ahafahanao mandeha amin'ny page d'inscription ato anankiray page faharoa ato zany. Dia zay no namarana antsika ny vidéo amin'ity taona 2022 ity. Mino aho fa vonona ianao ary ifandray amiko ary anao an'izay plan na investissement hanatsarana ny ataontsika ho avy manaraka an'izay. Mandram-piona amin'ny vidéo manaraka indray ary mirary fety sambatra ho antsika tsirairay avy ho an'ny anio alina. Hello tompoko, mirary soa ao tratry ny rapitso maraina daholo.